misy asa ho andria mety amindry mpandondry anaraka ana dia noho ny fanaovany fanafody ratsy zany no ohatry hoe nahazony an'le zaza fa le zaza tsy mpanaraka-olona mihitsy tsy mandeha mivoaka ny tanàna mihitsy. Mahahonja tanteraka ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena eto Madagasikara amin'ny trangam-piarahamonina izay raharaha fanapaha-doha zaza vavy 17 taona izay nitapahany lohany natao sorona. Tsy lavitra manko olona napadoha fa olona akaikaiky eo ihany, rangaha izay mpimasy na mpanao ody gasy hoy ny mpanara-baovao. Ity manko misy ataontsika hoe fanehoan-kevitra fanaovana gazety izay Man-News MJ raha fanapaha-doha zazavavy kely 17 taona natao sorona izy hoy ny fianakaviana. Natao sorona i Natalie kely ilay tovovavy kely 17 taona hita faty ny tapahan-doha tetsy Faravohitra. Araka ny nambarany fianakaviana, niaiky izany ilay rangahy namono azy ary izy ihany avy eo no nanoro ny nasiany lohany ny zaza. Natery ny teny amin'ny doany andranoro ny lohan'ilay zaza, mbola ampitaka ihany koa ano itondrany io rangahy io. Ilay zaza niala teo an-tanàna, monina etsy Faravohitra ilay rangahy lehibe nanao sorona io toerana izay nanariana ny vatan'ilay zazavavy io. Maro ihany koa ary efa voasambotra manko izy polisy-pirenena naneho hevitra tamin'ny réseaux sociaux fa hoe trateaka ilay lehilahy namono ny vehivavy teny Faravohitra. Lehilahy iray no voasambotra ny polisy misahana ny ady heloka bevava teny Faravohitra ny larobia 17 janvier 2024 teo noho ny famonoana ny olona sy fanolanana. Izy io dia naolana no sady mbola nitapahany lohany. Reto aiza moa ny tany misy atsika ty, zao efa 2024 mbola misy zavatra hafahafa misy ao anatin'ny fiarahamonina. Koa tamin'ny talata 16 janoary teo no nahitana faty-behivavy vo 17 taona monja efa tsy nisy lohantsony teny Faravohitra. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany manko ny polisy-pirenena ka fantatra fa lehilahy fanerasera amin'ny fianakaviany ilay zazavavy ihany no namono azy. Milaza fa mahita ho asan'ilay zaza izy ary nentiny no tany amin'ny io zazavavy io ny alina lahady 14 janoary. Rehefa avy eo nanaovany filan-dratsiny dia novonoiny. Mbola nahita antsy sy ody gasy maro manko ny teny aminy ary laza ity lehilahy ity fa mpimasy no asany. Hitantsika amin'izao fa mirongatra ny fanapahan-doha, mirongatra ny ataontsika hoe fanesorana maso amin'ny resaka impact, resaka ataontsika hoe zavatra atao amin'ny asa ratsy devoly izay angamba no hita zareo ataontsika hoe mamaha ny olana. Io ihany koa manko fanagno vaovao natao réseau tamin'ny réseaux sociaux vaovao 24/7 dia ilay ity no nanolana ka namono ilay zazavavy 17 taona hita faty efa tapadoha teny Faravohitra afaka omaly ary nosamborona omaly izy. Nilaza fa mahita asa ho an'ilay vehivavy zay manko le efa nambarantsika teo atao amin'ny vaovao maresaka tamin'ny polisy-pirenena malagasy teo zay. Fa mampalahelo zava-misy eto amin'ny tany sy firenena satria nahitana ndraiky ihany koa ao amin'ny vaovao 24/7 loham-behivavy hafa indray teny Soamananety Ambohitra Atrimo ny maraina teo. Zany hoe mirongatra ny ataontsika hoe tsy fandriam-pahalemana na resaka fanapaha-doha. Nasehony misy vidéo manko eto ambany eto izay tapatapany kely natolotr'ireo nasehon'ireo mpiray-tanàna eny Faravohitra, ireo mpiray-tanàna sy fianakaviana amin'ny fiarahamonina. Mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena satria ohatrany tsy misy discipline matotra tsara mba handrindrana ny fiarahamonina eto malagasy satria lasa simba antsika malagasy, simba ny fiarahamonina malagasy na avy any amin'ny fotony na avy any amin'ny lohany, simba rehetrarehetra. Koa tokony hatao amin'izao dia entanina ny vahoaka malagasy surtout ataontsika hoe ireo président fokotany no mahafantatra ny olom-pirenena na ny vahoaka ny fiarahamonina ao anatiny ao. Tokony ampiakarina ny karaman'ny fokon'olona, tsy fokon'olona manko fokotany, karaman'ny fokotany tonga dia ampiakarina ny karaman'ny fokotany ary apetraka ny discipline maritra mba handrindrana ny fiarahamonina isam-batan'olona tsirairay mba hifehy tena.
tokony izao fitondrana izao no handray andraikitra mivantana direkta amin'izao trangandravatra misy eto an-tany sy firenena izao. Mampalahelo fa tsy hita izay andehanany mitaitaina ny vahoaka, mitaitaina ny mpiarahamonina noho nyity tranga miseho ity. Koa mangavy antsika re tompoko, ianareo mpitondra fanjakana, apakary ny karaman'ny président Vokotany dia ho hita zareo ny asa, satria zareo mahita ny izadolo ny monina atao amin'ity trano anankiray ity, izadolo ny monina atao amin'ny trano anankiray ity, hita ao anatin'ny fiarahamonina. Koa izay no vaovao maresaka azotsika tolotra eto, fa mampalahelo zava-misy nahazo an'ity fianakaviana anankiray ity, tapadoha ilay zazavavy. Koa ity misy vidéo eto ambany, koa mazo to mijery itsika tompolahy sy tompovavy. Zanaka ito tokotany dia nandalo le tonton io tamin'ny dimy sasany mamangy an'le anabavy. Rehefa tonga hoe mamangy le anabavina izy dia le anabavy moa tsy tratrany eo fa le zanaka le anabavy foana no tratrany eo. Dia izy amin'le mifoka zava-mahadomela dia mamamy zava-mahadomela zany izy dia ohatran'ny hoe nirebirebeny teo le zaza hoe misy asa ho andria mety amindry fa andao ndry anaraka anahy. Dia noho ny fanaovany fanafody ratsy zany no ohatran'ny hoe nahazony an'le zaza, fa le zaza tsy mpanaraka olona mihitsy, tsy mandeha mivoaka ny tanàna mihitsy. Dia nentina izy zany dia mamany rehefa tonga avy nikaramany tamin'ny valo sasany niantsoantso amin'izay raha tokotany hoe Natalie zay moa zany ny anaran'le zaza, Natalie ny anarany. Dia natsoina dia tsisy mamaly mihitsy dia ankizy teo an-tanàna le zanaka teo an-tanàna no niteny hoe nentina ataony teo any izy hoe jery asa zany hono. Dia nikariko ihany ny lahady alina tontolo iny. Tonga latsinainy maraina dia nandeha tany amin'ny pôlisy nanao taratasy fitaraina. Dia ny tao amin'ny pôlisy zany name daty sy andro hoe larobia izay vao afaka mandeha misambotra anazy hoe mitady anazy. Dia nikariko ny talata ny larobia maraina amin'izay le vadiko mandeha miasa mandeha any. Dia izy tia mamaky gazety, rehefa tonga nahita gazety tany izy zany ny maraina tokotokony teo amin'ny Tanvaly teo, gazety Tanindrazana nahitany an'le sary. Dia ny telefônina anahy amin'izay izy hoe teneno no ny mpiray tanàna amintsika eo fa ohatran'ny sarin'ny Natalie no hitako efa tsisy lohantsony aty amin'ny gazety aty. Dia teny fiarahamonina amin'izay zany za. Dia teo vao nikorobaka dia mividy an'le gazety mihitsy ary zay. Rehefa avy mividy an'le gazety zay dia nandeha nakao amin'ny pôlisy aloha, dia vao amin'ny pôlisy zay dia nentinay taty amin'ny hôpitaly le gazety dia nijerenay maso mihitsy. Misy marika mihitsy amin'ny tanany, misy bracelet zany amin'ny tanany marika. Mitovy an'reto raita-po amin'reto le marika amin'ny tanany. Nahafantarana anazy hoe izy marina io. Dia avy eo moa zany niverina tany amin'ny pôlisy dia nanao vonjy-maika atapoka amin'ny pôlisy hoe andoaro io samboly. Nisorana an'Andriamanitra zany mba nisy an'le anabavy nray tanàna tao no nanondro ny tanàna hoe eny afara vohatra misy an'le tanàna. Dia rehefa nandehanana teny izy moa dia tratra ambodiny tao izy. Dia nalaina izy dia rehefa natao ankety tao amin'ny pôlisy izy dia nitsotro ary niaika izy fa natao marina le zavatra. Avy eo izy niteny hoe lohan'le zaza eny Andranoro, hoe nanaovany sorona teny Andranoro zany lany an'le zaza teo.